mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimarahaba-tsika levako malala tratrity alarobia fa efatry ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona. Jaona toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Jaona toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dera aza. Izy no nisy hipiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary ny mazava tena miraperitra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity teny fampidirana araka ny filazantsara ny jaona ity dia isan'ny teny manan-danja tamin'ireo rain'ny fiangonana ary teny izay lalipaka satria manazava an Jesosy, manondro an Jesosy ho tenin'Andriamanitra ary tsy hoe teny feteny logos fa fahendrena ary tsy hoe fahendrena fe fahendrena fa izao fiainana sy filaminana. Dia eto ary avako malala dia hoy Jaona tamin'ny voalohany, miverimberina ao amin'ny Jaona io teny io hoe tamin'ny voalohany, fa tamin'ny voalohany inona io? Inona le tamin'ny voalohany? Tamin'ny naharinan'ny olombelona ve nantsony hoe voalohany? Tamin'ny naharian'Andriamanitra zao tontolo izao nantsony hoe voalohany? Fa tamin'ny ovinana atao hoe voalohany. Raha mamaky tsara isika dia avako malala dia izao tany am-piandohana, izany hoe taloha lavitra ny naharian'Andriamanitra ny olombelona, taloha lavitra ny naharian'Andriamanitra izao tontolo izao dia Jesosy lay logos dia efa tao amin'Andriamanitra. Jesosy zany amin'ny jaona dia izao efa taloha lavitra naharianan'izao tontolo izao dia efa teo Jesosy. Zay ny maha zanak'Andriamanitra azy. Ny maha zanak'Andriamanitra ny Jesosy tsy hoe tamin'ny krismasy akory. Iny ny maha samihafa antsika amin'ny finoana ataontsika hoe ny vavolombelon'i Jehova ohatra. Vavolombelon'i Jehova dia tsy mino maha zanak'Andriamanitra ny Jesosy hoe teraky ny ray talohany izao rehetra izao. Mialatsiny. Fa ny hoe Jesosy dia zanaky Maria sy Josefa, olombelona ny ray, ny olombelona ny reniny. Fa rehefa natao batisa izy, zay vao natsangan'Andriamanitra ho zanaka. Izany hoe zanak'Andriamanitra par adoption, na zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fananganana anaka Jesosy, fa tsy zanak'Andriamanitra talohany izao rehetra izao. Fa nikepinontsika nike anina dia manao hoe teraky ny ray talohany izao rehetra izao Jesosy. Ary eto dia amafisin'ny Jaona zany hoe mbola tsy nisy akory izao rehetra izao dia efa nisy Jesosy. Nisy ary nanana endrika atao hoe teny logos. Tao amin'Andriamanitra trany amin'ny voalohany Jesosy. Fa ny krismasy dia tsy afa-tsy akory fa fahatongavana olona fotsiny ihany ho antsika. Raha tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy ny krismasy dia izao ho antsika ny nahatongavany fa tsy ho an'Andriamanitra. Tsy hoe mila miteraka Andriamanitra dia tonga ny krismasy, tsy zay ka. Na hoe mila zanak'Andriamanitra Andriamanitra ka dia tonga ny krismasy, na ny antony krismasy tsy ho an'Andriamanitra ny krismasy, fa nataon'Andriamanitra ho anao ny krismasy. Zay mahafifaliana azy satria ny rahin'Andriamanitra ho tonga eto ilay zanany. Zany rehefa malala fifaliana lehibe zany.
fa inona no ampahirezana anao am'ty mofinaina ity? Jesoa lay tenin'Andriamanitra ambaran'ny Jaona eto hoe logos. Rehefa miteny hoe teny izy zany eto de farafahakeliny zavatra vitsivitsy no ao an-tsaina. Voalohany de zao ny antsoina hoe logos de zao fahendrena. Andriamanitra de endry. Lay fahendren'Andriamanitra de tao amin'Andriamanitra. Rehefa mitenitsika hoe logos de zao aza raisina amy lafiny hoe tenin'olombelona fa fahendrena zany. Ary io fahendren'Andriamanitra io zay tenenin'ny Jaona ery ambany ary manao hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonina tamitsika. Andininy 4:20. Lay logos ary lay fahendrena de tonga olombelona ka nanjary fahendrentsika. Io no mahatonga epistiliny Jakoba manao hoe zay tsy manam-pahendrena de mangata fahendrena. Raha kristianina tsy manam-pahendrena de tokony andiniteny izy ry afaka malala na mangata fahendrena. Tonga fahendrena Jesoa. Tonentin'i Jesoa eto amintsika lay fahendrena mba hahatonga atsika ho endry. Zay no heviny. De afaka malala vaovaon-taona mangata fahendrena amin'Andriamanitra. Fa efa tonga fahendreny Jesoa. Tonga namela heloka atsika izy. Fa tonga namela heloka atsika noho ny amin'ny rana izy. Fa ny ainatsika izany famelan-keloka izany de fahendrena. Eka de afaka malala am'ty taon'ity hoendrenao. Hoendry. Ina moa ny atao hoe fahendrena? Olona mahalala ny tokony atao. Olona mahafantatra ny fetra tsy tokony atao. Olona mahafantatra ny miandry azy, mety hita miandry azy. Olona mahay mitondra tena. Olona mahay mifehy tena. Zany antsoina hoe endry. Olona ilain'ny hafa, olona ilain'Andriamanitra, olona modely alay tahaka. Zay no antsoina hoe fahendrena. Raha afaka malala. Eto zany mofinaina voalahatra ho anao am'ty alarobia ty de zao manao hoe Jesoa efa tonga fahendrena ho anao. De mangatara fahendrena. Tompo amakivaky ity taona ity aho. Me fahendrena miaraka aminao. Fa ianao de efa tonga lofo, tonga fahendrena. Le fahendren'Andriamanitra de efa nentinao ka tonga fahendrena iainako isan'andro. Mangata amy tompo le afaka malala mba ho endrenao am'ty taona ity. Endry. Fa ny faharoa ny dikany teny hoe logos raha ohatra ka jerena am'izay namaritany Jaona tamin'ny taonjato voalohany. De natsoina hoe fahendrena koa le afaka malala de zao logos de fahazavan-tsaina. Zay mahatonga natao hoe siansa koa izy. Nazahoanandreo teny isan-karazany biologie, biologos, biologos, théologie, théos logos, ethnologie, ethnos logos, zay rehetra misy hoe logos, logie, siansa no heviny. Na ny fahazavan-tsaina. Zava-dehibe ny fahendrena rehefa ko malala. Isika mifandray amy mpiarabelona amitsika. Zay ny fahendrena. Ary ny logos tsy zay ihany, tsy fahendrena ihany, fa fahazavan-tsaina koa ahafantaranao ny manodidina anao. Fantatrao ny lalàna mifehy ny manodidina anao, fahazavan-tsaina. Ahafantaranao mahaizanao manavaka, discernement, mba tsy ho very ao anatin'ity tany fandalovana ty ianao. Jesoa de fahazavan-tsaina. Jesoa koa de siansa raha zay ny azo ilazana azy. Jesoa nitondra fahazavan-tsaina, nitondra fahalalana. Azay mahatonga atsika tsy mampifanohitra mihitsy ny finoana sy ny fahalalana. Ny finoana fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fahalalana de zao fanomezan'Andriamanitra fahazavan-tsaina ao atsika ka ahafantarantsika lalàna ny zavaboary am'izay ilain'Andriamanitra fa mahasoa atsika. Asian'Andriamanitra lalàna, loa mitondra zao rehetra zao. Hoe rehefa miposaka ny masoandro de mafana ny tany de mitsimoka ny zavaboary, mangatsiky ny andro. Nasian'Andriamanitra lalàna. Zay le siansa. Afaka malala. Mangatara fahazavan-tsaina amin'Andriamanitra amin'ity taona vaovao ty. Tompo ome fahendrena. Fa izao koa me fahazavan-tsaina sy faharanita-tsaina ahaizako mitondra tena tsara n'ity taona ity. Zany kristiany zany de afaka malala de olona ianteherany zany. Tsy olona miaina ao anatin'ny aizin'ny habadono zany. Tsy olona kamo zany. Fa olona mitondra fahazavana satria Jesoa. Io le teneniny manao hoe fa ny mazava la mirapira tao maizina, fa ny maizina tsy mandray azy. Iza le mazava? Le logos. Iza le mazava? Jesoa.
zay mahatonga ny olona rainge tsy tia mivavahana kristianina tamana ao anatin'ny aiziny izy fa ianao ry havako malala nandray an' Jesoa tamin'ny krismasy de manome toky Andriamanitra fa fahazavan-tsainao anao eo ampamaky vakina ity taona vaovao ty fahazavan-tsainy Jesoa eka ry havako malala andray ianao ino ianao atoky ianao fa fahazavanao anao Jesoa fa ny fahatelo ry havako malala ny hoe logos ihany koa de ordre filaminan-javatra no maky ny bokyny Genesisy toko voalohany sika de ny bokyny Genesisy manao hoe fa tamin'ny voalohany Andriamanitra tamy toy izao nitranga tamina hariny zao rehetra zao aizina ny tambonin'ny tany ary ny tany de tsy nisy endrika fa aizina kaô korontana ary Andriamanitra de niteny manao hoe misy mazava izay teny zay le hoe logos nitondra ny mazava de nisy ny mazava fa tamy voalohany de zao korontana kaô fa rehefa tonga ilay logos tonga ilay teny de zao lasa nisy endrika ny zavaboary havako malala Andriamanitra rehefa miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona de mitondra filaminana Andriamanitra miala ny korontana zay ny logos rehefa hoe Andriamanitra miditra an-tehitra rehefa miditra an-tsehatra Jesoa de mitondra filaminana izy misy ordre ao misy filaminana ao ateraky ny fitsofoan'Andriamanitra ao anatin'ny tantaran'ny olona anankiray na ny tantaran'ny firenena na ny tantaran'ny isam-batan'olona na fianakaviana lay Jesoa ry havako malala lay logos lay teny de mitondra filaminana tsy mpitondra korontan'Andriamanitra tsy mpitondra korotana ary reny tokony ho toetranao ry havako malala mamakivaky ity taona ity ianao tsy olana ka ianao vahaolana mamakivaky ity taona ity ianao de mangatà amy tompo hoe tompo atao vahaolana za tsy mba mpitondra korotana za Andriamanitra mangataka mba tsy hitondra korotana fa fahendrena mitondra fahazavan-tsaina ary mitondra filaminana mpitondra filaminana zao tontolo zao ry havako malala korontana satria miaina ao anatin'ny fitiavan-teny korontana satria miaina ao anatin'ny fitiavam-boninahitra voninahitra ifandroritan'izao tontolo zao vola ifandroritan'izao tontolo zao fa itsika tsy miady an'izany satria efa hatsiky zany tsy hoe tsy mila an'izany tsika fa efa hatsiky zany zavatra tsy editsika zany satria efa hatsiky satria tsika zanak'Andriamanitra tsika tsy miady voninahitra nahoantsika tsy miady voninahitra satria tsika zanak'Andriamanitra satria efa nrakofan'Andriamanitra ao atsika ny voninahitra mety tsy ho hitanao zany angambany amin'ny fiainanao fa mety ny voninahitra zao tontolo zao no hitanao fa izao tontolo zao mahafantatra tsara fa eo aminao le voninahitra fa ny azo io de voninahitra mandalo ihany voninahitra tsy maharitra voninahitra tsy afa-miditra eo mitranony eo amin'ny varavara-pasana zay ny voninahitra zao tontolo zao fa ny voninahitra ao afaka mamakivaky ny fahafatesana ka tonga mipetraky eo amin'ny seza fiandrianana hitsara ny filazan'ny Paoly azy zany ry havako malala efa ao aminao ny voninahitra de ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra voninahitry ny mpanompon'Andriamanitra de tsy miady voninahitra ianao tsy ianao mihitsy miady voninahitra zao tontolo zao ka io tezitra rehefa tsy apetraky ery ho tafotoana rehefa tsy atao an'izao tsy velao ny zanako zao tontolo zao hiady ny voninahitra ny tany fandalovana tsy hoe tsy ilainao kory zany omen'Andriamanitra anao zany rehefa sahaza anao fa tsy zany ny tanjona ry havako malala na ny vola na ny harena omen'Andriamanitra anao zany rehefa tan'Andriamanitra fa sahaza ao anao ny mpiry moa ny tompo ny teny manao hoe zao aza manana inona na inona na zay hoaninao na zay hosotronao fa izao omen'Andriamanitra anao fotsiny zany jereo tsara lelanelan'ny Abrahama sy Lota jereo tsara ny tantaran'ny Abrahama sy Lota Lota nezakazaka nakany a Sodoma sy Gomora nezakazaka nitady ny harena sy ny voninahitry Sodoma inona ny farany i Abrahama kosa ny fidy ny tany tsotra fa iza no nitahina i Abrahama rehefa koa malala tsy mitady tsy hoe tsy ilaitsika ny vola mikarena tsy zay loatra tsy hoe tsy ilaitsika ny voninahitra tsy zay loatra fa satria efa nomen'Andriamanitra atsika zany
io le mamarina ny tenin'ny taoly hoe tsara-piantoka namany vonina mitovy ihany ny hoe vonina sy ny tsara-piantoka ny vonina efa ampelantanana ny zavatra rehetra ny tsara-piantoka tsy manana izy hoe ampelantanany fa izao misy mpiantoka izy hoe zany miantoka azy de mitovy ihany zany ho ny taoly ny tsara-piantoka ozy de namany vonina ihany ianao tsara-piantoka mananan'andriamanitra ianao manaiky iantoka anao manan'andriamanitra ianao anomenao zay rehetra ilainao ary io le tenen'ny paoly amin'ny koritianina manao hoe manana ny zavatra rehetra nge ahy mety omezan'ny olona hoe inona anao nananao satria ianao mananan'andriamanitra de afako malala andriamanitra ao de andriamanitra mitondra fiainam-baovao ary hoy ny filazan'ny jaona azy hoety manao hoe logos teny izay mitondra filaminana tsy mitondra korontana azany reafako no angatao amin'andriamanitra mite taona voaty hoe tompo rehefa miditra tsehatra atao ny fiainako ianao de miala ny korotana miala ny korotana ny fiainana kristianina de fiainana tsara endrika le hoe kao ao amboky Genesis tsy mahate hijery tsisy endrika tsisy bika azany ake fiainan'izao tontolo zao fa rehefa ao amin'ny tompo ianao de lasa fiainana misy endrika ny fiainanao isan'andro misy endrika misy heviny misy bikany lay fiainanao misy dikany io le mahatonga ny ambokon'ny Zakaripa amin'aminy teny manao hoe mba mahafinaritra raha miaraka mahafinaritra anay mijery ny fiainanareo satria tahiny ianareo aleo zay mba hiaraka aminareo afako malala vaovao ny taona de engany hisy endrika ny fiainanao ka raha vantany vao mijery ianao ny olona de mitery manao hoe sambatra ianao fa misy zavatra tsy ananako eo aminao sambatra ianao fa misy fifaliana tsy ananako eo aminao sambatra ianao fa na inona de toatra hitako milamina ny fiainanao satria tsy ianao ny mandamina azy fa lay logos andriamanitra mampisy endrika ny fiainanao mampisy endrika le fahatanoranao mampisy endrika le tokantranonao ianao zay ohatrin'ny olona rehetra ihany raha maha olombelona fa nefa kosa ao amin'ny tompo de tsy ohatrin'ny olona rehetra fa zanak'andriamanitra de omen'andriamanitra endrika manokana le fiainanao de mitazana anao ny olona de tonga amitenin'ny taoly manao hoe tsy ritin'ny olona fotsiny maniry ny olona amin'ny tena mboatra inakainy ataonao mahasambatra anao inakainy ataonao mampilamina anao inakainy ataonao ny matoy izao anao satria andriamanitra logos satria Jesoa ilay fahendrena ilay fahazavan-tsaina ilay filaminana de milamina ny fiainanao afaka malala vaovao ny taona ny hevitra fahatenan'ilay hoe ny teny de tonga nofo ary ny teny de niara-nonina tamintsika ary ny teny na ariana de zao tonga filaminana koa izy ary ny farany avako malala ny teny hoe logos koa de zao finiavana angovo hery manao zavatra tsy hoe mahafantatra ny tsara fotsiny ianao zay zava-dehibe discernement tsy hoe mahana fahendrena fotsiny anao ka mahatonga anao ho mahay mitondra tena manoloana ny manodidina anao tsy hoe manana fiainana milamina fotsiny ianao de ampy anao zay fa raha izay raha avako malala de zao tahaka ny olona anankiray lehibe vaventy be vondraka sanatria fotsiny ihany velona ho an'ny tenanao fa izao reha avako malala lay teny de tonga nofo ka izao lay logos de tonga aminao ary maniraka anao hizara ro zavatra ny raisinao rehetra ireo tonga ny mazava ozy ny mazava de zao tonga teto am'izao tontolo zao de zay re afako malala ny zarainao omen'andriamanitra anao ny fahazavan-tsaina de lasa ianao manome fahazavan-tsaina ny olona ny antony anazavan'ny tompo anao ny zavatra rehetra tsy ho an'ny tenanao samy rery hoe zaza ny tahina nyty taony ity de mahazo toky andriamanitra fa ilamina ny fiainako mahazo toky andriamanitra fa hoendry be ahy mahazo toky andriamanitra fa izao anana fahazavan-tsaina ary tsitsy zavatra atahorako eny tokoa fa inona ny antony anomezan'andriamanitra anao an'izany inona satria tianao izy zay voalohany fa satria koa tia ny olona zay manodidina anao de mandehana ianao mba mizara ny zany mandehana mba zarao mandehana mba mitondra fahazavan-tsaina ho an'ny manodidina anao mandehana mba mezakazaka mitondra fahazavan-tsaina am'izay manodidina anao be de be nge ny olona mbola miniminy foana
be deaibe nge mbola fatoran'ny abatony be deaibe nge mbola fatoran'ny sampy be deaibe nge mbola fatoran'ny ody be deaibe na de ao anatin'ny fianakavianao fotsiny ihany aza de be deaibe ny olona mbola tratr'zany be deaibe ny mbola ampedin'ny ody isan-karazany misy zany aty Afrika mbola manjaka zany eto Madagasikara mbola bary no tratran'zany mila fahazavan-tsaina avy aminao na de ny velon'ny olona hoe mivavaka azakira re tsy azony akory tsy azony akory ino moa zany nodikany hoe mivavaka tsy hoe mivavaka ange tsy hoe le tenitenenina fotsiny fa mivavaka ange fiainany vavaka ange fifandraisana amin'Andriamanitra mila fahazavan-tsaina ny olona manodidina anao zay nodikany hoe Jesoa ry avako malala fahazavana nga vitan'zany ihany milamina ve ny fiainanao de ampy anao zay milamina ny fiainanao fa mandehana koa mizara filaminam-piainana amin'ny olona manodidina anao resahantsika teo hoe tsy enao nge tsy tokony olona mpitondra olana enao nge vahaolana amin'ny fiainany ny olona mety manana olana aminao tsy maninona zany fa ianao tokony tsy anana olana aman'olona Jesoa nga nanana olana taman'olona ny olona nanana olana taminy hoe manahirana anay ty Jesoa ty ka tena manahirana anay fa manelingelina anay fa Jesoa tsy naka olana mihitsy na tamin'izy na tamin'isy Jesoa zay tonga teo amin'i Jesoa de noraisiny de nanariny de nitezainy de zay koa tian'Andriamanitra ho fiainanao tsy ianao tsy olana ho an'ny hafa mihitsy ny hafa ny mety haka olana aminao hoe iny manahirana anay kizitina tsy tiana iny teny lava be moraly mety ho zany angamba sanatria nieritreretan'ny olonanao raha mijoro amin'ny fahendrena mijoro amin'ny fifaliana mijoro amin'ny fahamasinana ianao fa izao ianao tsy tokony olana tsy haka olana amin'ny hafa mihitsy ianao tsy tokony haka olana amin'ny hafa hoe ry de tsy tiako ry olo ry tsy mba miditra retran'iny za tsy mifandray tanana amin'iny za tsy havana amin'iny raha izay de zao olana ho an'ny hafa ianao fa tsy zay ny kristiana ry avako malala kristiana misokatra ho an'ny rehetra aza manaiky olana ho an'ny hafa aza maka olana amin'ny hafa avy aloha ny hafa raha ty haka olana aminao sanatria engane tsy isy zany fa aoka ianao atsiary hoe za tompo de fahazavana za tompo de fahendrena za tompo dia fahaiza-miaina za tompo de olona voavela heliko aminao za efa nidioviny rahanao za tompo de zao milamina ny fiainao noho zany de zao ity taona ity de hiezaka ao mba fiasan'ny fitiavana fiasan'ny fifaliana fiasan'ny fiadanana ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra be indra fotokoa ianao ny zanako malalanao zay terakao talohan'izao rehetra zao de ny rainao hitondra fahazavan-tsaina ho anay hitondra fahendrena ho anay hitondra fahaiza-miaina sy fifaliana ho anay mitondra fiadanana sy filaminana ho an'ny fiainanay ary zany de ny amin'ny azy fijaliany zanakao zay tianao koa nizaranay zany vaovao-taona tompo fotoana fanaovana fikasana fotoana fandrafetana sorotrasa fotoana fandaminana ny fiainan'ny tsirairay de ampianaro ny tsirairay tompo anana fahazavan-tsaina ay andamina ny fiainany ampianaro ny tsirairay anana fahazavan-tsaina hizara ny fitiavanao sy ny fifalianao vaovao-ny taona tompo ampianary zay ho mpitondra filaminana ho vahaolana ho an'ny namanay anampy azy am'izay rehetra mety ho ilana anay tompo ianao ny miantoka anay ianao ny manome zay ilainay ianao ny manafy zay rehetra mety ho mahasambatra anay de to am'izay tompo mba ho mpizara fifaliana am'ty taona ity dia tahio ny tokantrano tsirairay Jesoa tahio ny zanakay tahio ny mpiray tanindrazana aminay mamakivaky ity taona ity ho feno fiadanana sy fifaliana hatrany saotra Jesoa amen